Etsika ny antoko timma ho atao hoe tsy abe horirika ny zoma ho avy izao. Andrasana raha-pitso ny fanapa-kevitry ny prefektiora. Mitondra raha fitsim-pahapitokisana, solombam-bahoaka maromaro mampitovy tany Tokanga. Ady seza mifampiantso ireo manamboninaitra mpanohana ny fitondrana. Alarobia faharoa amby roapolo ny volana febroary atao anaty roapolo sy roa arivo aterina indray ny araba to klasika tovavy tonga soanao ao tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao hamazava ny an'ny vahoaka famananjo irotsaka ho filoham-pirenena ireo hamafiny fepetra ao amin'izany tsy anjara ny fanjakana na antoko politika no hamivoy zavatra fa mifanohitra amin'izay na ihany koa hamamerina indray ny hoe ny nisy hamazava nefa ho ny mpanao politika Paul Rabar fa kandida roa ihany no tena hifanandrona ao anatin'izay fifidianana izay fanamparanjavana. Faneho-kevitra malalaka fametrahana ny Madagasikara ho tany-tandalana ary fanajana ny hafa no takiany olom-pirenena amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny indrindra fa manakaiky fifidianana isika. Tsy hitako hoe izy amin'ireo nga mbola misy ohatran'izany sa misy critère hafa indray zay tsy azoko. Ka le kajikajy eo antena mba mba fantatra hoe fa inona no tokony mbola apetrahan'ny Leniny hoe nini amin'ny hoana le satria Leniny inga tsy apetraka fotsiny hoe à propos le azy ve sa à propos ny zavatra hafa tsy azoko. Maha-olo-tsotra aloha zany dia tokony hoe atao malalaka le fifidianany. Aloha zany ny olona mba hoe anana safidina fa tsy hoe misy sakanana hoe misy tsy sakanana. Tokony alalaka le fanehoana hevitra zay zany le izy satria hoe tany-tandalana demokratika tsika dia zay zany no hitako azoko lazaina amin'izay. Afaka mirotsaka zay te hirotsaka. Malalaka ny fanehoan-kevitra, manana ny safidiny daholo ny olona. Mazava fa kandida roa nefa no tena hifanandrina amin'ny fifidianana ho avy. Fanararaotana ho andreo mety hirotsaka kandida hafa ankoatr'ireo nefa no hisy mahatonga ny voizina indray. Famoizana ny moa zany dia ireo kandida ataontsika hoe aingotsehatra na aingo-dadabatra no mamoy an'io satria fatany tsara fa tsy misy afa-tsy ny filoravalomanana sy filorajiolona ihany any no tena hifanina amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy eo dia mitady fomba rehetra ahafahana ahitako tapilatsaka amin'izay zany ny kandida majinika. Etsy ankilany pakiady ety mandresy amin'ny fifidianana ny tanjo mitondra ankehitriny izay niroso tamin'ny fanovana gouvernemanta farany teo. Tsy mahagaga ireny fanovana gouvernemanta ireny fametrahana ireo olona izay azo heverina hoe akaiky ny fitondrana ny filoha ary fanomezana ny koa ny asin'ny seni satria efa nisy adihevitra be momba ny hoe ministra izay misy fifandraisana amin'ny filohan'ny seni so zany dia tsisy fifandraisana intsony ny gouvernemanta sy ny seni dia mazava zany fa ezakazaka ho an'ny fifidianantsika. Filohan'ny sena ange tsisy tokony hisy fandroana aloha hatreto satria olona akaiky ny filoha ny filohan'ny sena zany hoe afaka mitantara tsara ny fotoana izay tsy maintsy metra ampialany ny filohan'ny repoblika. Fa tsy tapitra treo akory ny toy ny raharaha fitsim-pahapitokisana nataon'ny député tamin'ny Prime Ministre Tsay Christian sy ny gouvernementany ho ireo solombam-bahoaka ny vondrona indray misy 7 ireo solombam-bahoaka ny vondrona mbola resy lahatra ny amin'ny tokony anohizana iny raharaha iny manoloana ny solisy 500 efa nataona solombam-bahoaka Hasinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Niverina andatabatra indray sy ny adihevitra toy ny raharaha fitsim-pahapitokisana. Raha ny lalàna ny jerena dia tsy mifarana iny fitsim-pahapitokisana nataona solombam-bahoaka 500 iny. Nametraka requête teny amin'ny filan-kevitra ambony momba ny tany-tandalana sy ny demokrasia na ny RCDDUD ny solombam-bahoaka misy 7 ary ny RCDDUD indray no andefazy iny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba hanao ny antsoina hoe contrôle de constitutionnalité no nataon'ny filoham-pirenena Andradjoel tamin'ireo solombam-bahoaka manoloana iny fitsim-pahapitokisana iny. Nametraka ny requête zahay solombam-bahoaka 7 dia io requête napetraka io dia any amin'ny RCDDUD zay mangataka ny RCDDUD mba hanao délibération dia andefa taratasy any amin'ny HCC dia raha tsisy ny sampona ka manao an'izay ny RCDDUD dia ny HCC zany tsy maintsy manao contrôle de constitutionnalité ny acte zay nitranga tao amin'ny Assemblée nationale.
des contrôles de constitutionnalité ny acte zay nataony filoham-pirenena satria eo masonay fanipahana mitsipaka ny lalàna velona zareo amin'ny zavatra nataony zareo ary azadintsika fa raha ohatra zany tsy tanteraka ty fangatahana motion de censure ty de tsy ho isy intsony ny motion de censure ho tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Na dia eo aza ny fandrarana antery nataony filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ireo solombavambahoaka ny amin'ny ampitsarana io fitsipaham-pitokisana io dia tsy azo tomina intsony iny sony efa voangana iny. Iny sony iny tsy azo tomina tsony. Ny procédure tokony manaraka an'izay ny araha tokony arahana hoe na mandeha ny vote na inona ny antony na tonga ny mijanona so dia misy fitsabahana amin'ny zavatra hafa. Zay nananantsika ny haute cour constitutionnelle ijerany zany zavatra zany mangataka an'izany zay fangatahana fa tsy hoe manilika ny anina na tsy tiany anina na tsy tiany anina. Tsy olona no ankalaina fa ny fomba fitantanana ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Tsy zakany eritreritra hoy ireo solombavambahoaka ny maheno sy mahita fa 520 isanjaton'ny malagasy no mahantra vokatry ny fitondrana tsy mahomby. Aitsika zao hoe 80% ny ponina eto Madagasikara dans la pauvreté. Mahantra 85%. Mety ve zany ny ataontsika hoe ny projet na ny tsomasan'ireo gouvernementareo ny tany sy ny fanjakana aminay solombavambahoaka tsy nety soloy amboary miova fihetsika zay ny dikany fa tsy mankala olona mihitsy sanatry ireo tompoko fantatray daholo ireo namanay ireo fahaizandreo fantatray fa tsy nety ny tondrasan'zareo amin'ny tany fanjakana. Dia zay no natonga ny nametraka motion de censure. Tsy namadika an'izaniza ny filohanay tsy nanao an'izao sanatry ny vava fa zany ny lalàna démocratique zay ny constitution antsika misy assemblée nationale misy sénat misy ny gouvernement misy ny président fa raha zany dia andao nova constitution ary tsy mankala premier ministre zay tsy mankala ministre misy havanay ao tsy mankala andreo olondreo zay nandray ary fa ny fomba tondrasan'ny gouvernement ray manontolo ny tany sy ny fanjakana tsy mety aminay zao vokany efa taona ty aoriana téléphérique ianao atao aizany lalana misy eto maro dia maro fantrany vahoaka fahasalaman'ny vahoaka zany rehetrarehetra zany re tompoko anisan'ny zavatra natonga anay nametraka amin'ny motion de censure tsy mankala an'izaniza re tompoko. Ny aika ireo solombavambahoaka fa nisy tsy netiny nataony HCDDED tamin'ny fakan-kevitra na ny avis nalainy tamin'ny HCC ny volana desambra lasa teo fa amin'ity ndray mitoraka ity kosa dia tsy afa miala sy tsy afaka mialokaloka ny aminy hoe tsy azo raisina ny fangatahany HCDDED io contrôle de constitutionnalité io ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Fa mba hisorohana ny krizy ao arian'ny fifidianana izay efa hita manangasanga eto Madagasikara dia hitondra volavolan-dalàna ny solombavambahoaka Rono Ratsiraka ahafahana manova ireo mpikambana ao anatin'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana na ny senisy no antony volavolan-dalàna io. Misy andinin-dalàna maromaro ihany koa no tokony hovaina azahoana seny azo antoka ho ny fanazavana. Hasin'Andriamalala sy Andry Rakotomanalatrany. Hanolotra volavolan-dalàna eny anivon'ny antenimera-pirenena ahafahana manangana seny na voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana tena madio sy mangarahara ny solombavambahoaka Rono Ratsiraka. Andinin-dalàna fitomonja no kitiana dia tokony anana seny tena madio sy mangarahara isika hoy Rono Ratsiraka. Mila olona tsy mitanila manana fahaiza manao ary solo tena ny antoko politika ireo ny tokony andrafitra ny seny. Non composition les seny zany ohatra zany hoe misy article 15 zao hoe de personnalités ayant au plus de 12 ans d'expérience professionnelle donnée en organisation des élections zany hoe seny ankehitriny tsy manana traikefa ny olona ampidiriny zareo olona raisina fotsiny amin'izao nefa tsika eto Madagasikara efa manao zavatra tena ilaina ary zava-dehibe mihitsy zany hoe traikefa zany dia ity zany mametraka tsara hoe olona manana traikefa ohatra hoe désigné par le Bureau national syndical des administrateurs civils ohatra anatin'ilay izy
de personnalités ayant au plus de 12 ans d'expérience professionnelle dans le traitement des résultats et du contentieux électoral désignés par le Bureau national du syndicat des magistrats. Ça, c'est un exemple. Des missions ni avamni société civile, des missions ni personnalités élues par le barreau des avocats, des missions personnalités élues par les organisations de la société civile légalement constituées depuis au moins 5 ans. Des missions de représentants des partis politiques et groupements proches du pouvoir, des missions de représentants des partis et groupements membres de l'opposition, un représentant des autres tendances. Fanzava dehibe anatin'ilay izy zany a hoe mahay le olona tonga ao a ary amolavolany izy rehetra manomboka akatran'ny voalohany ka hatramin'ny farany isan'andro miasa fa tsy hoe tadiavan'izao atao manko zao hoe afaka mijery an'io nareo alohan'ny fifidiana trop tard zany fa androany zany dia tokony siéger ao anatin'ny CENI d'une façon permanente ny olona rehetra zay hikarakara azy. Tsy mbola tara raha anova io firafitry ny CENI io isika ho hiatrany ireo Lauratsiraka. Techniquement tsisy problème ty ary raha tsy voatery hoe ovaina ny olona ohatra hoe ny président CENI tsy voatery ovaina fa za mahita anazy manana incompétence izy fa tsy zay mandidina sy manapaka an'izany fa azo tanterahana tsara tia na manomboka amin'ny volana Jolay na manomboka amin'ny volana Jiona tsisy olana mihitsy manatanteraka an'ity fa tsy sakana mihitsy vao maika manatsara zavatra azadiny fa raha iziriziry amin'ny fomba fiasa ohatran'izao zareo dia amoaka valim-pifidiana tsy ekeny zao tontolo zao tsy ekeny vahoaka malagasy dia fantatrareo tsara fa tsy maintsy hiverina indray ny crise efa niainantsika taloha. Atolony eo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena amin'ny volana May ho avy zao io volavolan-dalana io. Izany eo amin'izay vavaon'ny politika izay hatrany isika mbola mitiraka resabe sy ny fanovana tamin'ny ampahany gouvernemanta ny alatsinainy hariva lasa teo ho an'ny mpamakafaka politika Constant Ravelson dia mazava fa hatako ny Saint Christian tatiraka Ian Rajoelina ary marefo ny fahefana eo ampelatana ny filoham-pirenena raha oharina amin'ny fahefan'ny Prime Ministre raha izao zava-misy izao no jerena ho ny fanazavana. Hasinandria Malala sy Andry Rakoto Malalatra. Resy tosika tanteraka eo anatrehan'ny hery sy ny tanjaka anana ny Prime Ministre Saint Christian ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny zava-misy nojerena ho ny mpamakafaka politika Constant Ravelson. Raha tsy resaka afa-tsy ny fanovana tamin'ny ampahany ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta dia amboletra nataon'ny Saint Christian iny ho ity mpamakafaka politika ity izay manam-pirofo ary mampatsiahy ny fanjakan'ny Barroa. Le Saint Christian nametraka tamin'ny mpanao gazety lavabe mihitsy ny ray mandeha hoe za de président de république ny manala fa ny député manakorota ny manonga-panjakana. Iny rangaha iny zay manongana ny institution républicaine zany manao zinina ny député iny iny izy eny misolatsolona manendry ministre karazana fanjakany Barroa nge zany fa tsy république atsony. Raha république dia ny lalan'ny député no arahana fa fanjakany Barroa zay dikan'izay dia olona misoloky fahefana ary manao fitondrana enjana. Zay ny fanjakany Barroa teo amin'ny tantaran'ny firenentsika. Tsy Barroa ny tena mpanjaka fa olona atao kaiky ny mpanjaka atao Barroa fa le mpanjaka dia tsotsotra fa i Barroa dia tena manenjana mihinana an'le firenena mihinana vahoaka. Raha fitinareo rehetrarehetra eo dia eo ampelantanany Barroa ny fahefana zao ary raha io no mitohy voalohany aloha hiady amin'ny député faharoa hiady amin'ny vahoaka ary ny zava-dehibe amin'ny fanjakan'ny Barroa dia zao herisetra no fitondrany Barroa zany hoe raha amin'izao fotoana moderne zao dia zao toto vodibasy lacrymogène fanagadrana zay mitohy an'io raha vela ho an'ny Saint Christian fitondrana. Raha momba ny anatanterahana na tsy ny fifidianana eto Madagasikara dia mbola ao anatin'ny ady tanteraka ny antoko politika sy ireo mpisehatra politika amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony isin'ny fifidianana sady arahana tenierana amin'ity taona ity.
eo ampedinatsika ataotsika zay ampisy ny fifidianana ary tena tenerana tsara fa itsika koa tsy ataotao an'izany hoe tsy maintsy misy ny fifidianana ka de tiakantso tiakano ka de zay manao betsaka am'ireo mpanao politika ireo indrindra le tena heverinao hoe matanjaka tsy de raha iny loatra zany lisitry ny mpifidy zany tsy de raha iny loatra zany satria samy manana ny fanatikany izy de ozy izy hoe io very ao anatin'ny be deabe ao mifanatika koa raha ohatra ka tena mitatra be io lisitry mpifidy io de tsy tiany zany zay hoe lisitry mpifidy atao tena atao amin'ny tokony hoe izy tonga am'le 13 millions zay reny no mety andodindodina fahatanina ao tsara na o ratsy de atao ny fifidianana ohatrany tamin'ny 2018 fa itsika tsy maintsy ataotsika ny fifidianana amin'ny fotoana mahamety azy zany hoe ara-potoana fa de miankina ny fandehandraha raha eo ny tenerana tsy maintsy ifanaovantsika menakavy fa tsy maintsy mandeha amin'ny tenerana zay no kendrena na eo aza nefa izay fifehezany tsai kristian sy ny mpiaradi aminy izay fahefana izay dia tompona ndraikitra voalohany amin'izao fahatram-bahoaka sy fampitehany firenena izao ihany koa iandry rajoelona no izy tsa miatrika izay fahefana sy olona ao an-damosiny tsai kristian izay ka tsa manala azy amin'ny toerana ama praiminisitra azy fa miazakazaka manatona fokotany misoratra anarana sy manamarina izany ny ankamaroan'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao antoka mampahomby izany ny fanentanana ataon'ny ankolafikery maro ho nisy fokotany iray nanaovana fanadiadiana androany sy adidy sy andraikitry ny olom-pirenena raha teo izany ka tsy tokony atao atsarambana fanadiadiana nataon'ny andomiaratina Manorandria Mala manao tonzakany ny olona manantona fokotany amin'izao fotoana izao resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ny olona manolona ny fisiny ireo fanentanana maro ataony antoko politika fikambanana sy ny haino vakijery raha ho any fokotany ivandro manokana navitatra amin'ny 5,700 izy ireo amin'izao fotoana izao ny 5,700 vita nanomboka ny 2 oktobra hatramin'ny 1 janoary teo 2,100 vita tao anatiny 1 andro natao avokoa ny fomba rehetra ahafahan'ny olona feno taona mavita izany adidy izany de manantony eto anivon'ny fokotany izy misy anakoroa ato mandray andry zareo président anakoroa zany manana boky izy zay ao andraisana an'le olona rehefa misy olona koa tonga eto anivon'ny fokotany manao taratasy anontaniana izy hoe efa voasoratra anatin'lisy mpifidianana veno de zay no nalarotana andry zareo isoratany anarana izy sady teo koa misy fanentanana daholo reo le akolafo maro misorata anarana de tonga le olona misoratra am'izao fa le taloha koa izy amin'le olona le seliere reny tsy de mahafantatra olona moa izy aveo koa tsy voaentana satria tsy niarany asa tamin'ny fokotany fa zao ny fokotany zany efa manao ny mandray amin'ny andraikitra isoroana ny mety sy ny fiverimberena ny anarana ao anaty lisy mpividianana nanova paikady ny fokotany mba tsy ho avy amin'izy ireo ny aviany tsy fetezana atao mazava sy mangarara ihany koa rehefa tonga ny lisitra vakiroka alefa niseny ho atao petandrindriny izany ka afaka manamarina ny anarany avy ny olona ka metraka fitarainana sy fanamarinana ihany koa raha misy ny olana hatramin'izay raha manao an'le refondrotony zany hatramin'izay tsy raisina le numéro de série fa am'izao zany raisina ihany koa le numéro de série na mitovy ary ny larakara-panondro numéro de série tsy mitovy raha mitovy ary ny anarana numéro de série iny ihany tsy mitovy mihitsy de zay zany no hitany hoe mba antoka kely tsy siny doublant angambany satria le numéro de série tsy mitovy iny na mitovy ary ny numéro kara-panondro mitovy ny anarana de any zany tsy fantatry iny hoe izy koa moa rehefa mialetany fokotany de mandeha any am'seny de aveo miveriny eto anivon'ny fokotany rehefa vita le lisitra vakiroka de amin'iny nanentanana ny olona hijery an'le lisy mpifidianana eto anivon'ny fokotany zao ry président de efa manao ny vinavina anaovana an'iny rehefa miverina le lisitra vakiroka hoe de asiana fisy any asiana mijanona ty ka zay mbola tsy ao manaova fitarainana raha mivoaka io lisitra ihany koa ka tsy ao ianao nefa manana an'le reçu na mavomavo na maitsomaitso hoentina ty hoe ahoana zay tsy ato anatin'ny lisy mpifidianana nefa zay soratra ty le reçu nomenareo anay efa resy lahatra ny olona ankehitriny mila fanovana ny fitantanana ny firenena amin'ny alala ny fifidianana madio mangarahara sy ekendrehetra momba n'le fifidianana toko ifidy président tsika de tsy maintsy miomana amin'le fifidianana toko ny tao amin'ny fokotany zany alohan'ny anamarinako de namentana ihany koa hoe
teneno manodidina anao mba hanontany aty momba ny fisoratana. Efa nisoratra ka mazava-dehibe anazy de mba hisiny mpitondra mba tokony mba afaka an'le fahasiarana amin'ity fiainana sa vidin-javatra miakatra de raha mba mitony tsy fifidianana zany de zony olona koa mifidy. Izy moa zany efa taty an-trano izy de nanoratra ny anarana de za sy tia sendra tao an-trano fa mandeha mivarotra de tany fokotany amin'izay namarina ny anarako de nitondra an'le karapanondro de zay zany ezaka nataoko. Satria le fiainana amin'izao tena hitako tena lasotra amin'ny fitondrana fiainana mbazaha mihitsy nefa tsy vita amin'ny malagasy de zay mahatonga ana hoe mila mifidy zany de ny terako nefa zao misy olona mahavita zao ny terako mahatonga ana lisy-pifidianana mahazo pirenena zany de tsy maintsy mila manao lisy-pifidianana mba hisafidianana tsara ny kandida mahavita amin'ny firenena zany. Antoka iray lehibe tsy maintsy ataon'ny olom-pirenena raha tianova ny tantaram-piainana sy ny tantaram-pireneny ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Tsy tonga ho azy ary tsy afaka hiroso amin'izany anefa ny olona iray fentaona raha tsy misoratra anarana anaty lisy-pifidianana ka anamarina izany ihany koa. Fotoana mety indrindra izao ahafana manao izany mba tsy ho tara. Fa miparitaka ny fanehoan-kevitra maneho ny ady seza ataon'ireo mpanohana ny fitondrana ankehitriny mihodina ao anaty tambazotra serasera ao. Any haoronam-peo sy ny fanehoan-kevitra maro ataon'ireo manambonahitra sy olom-boafidy eto amin'ny firenena momba ny fitazomana hampikambana ao anatin'ny governemanta havitra sy olon-lehibe. Mateo Prince. Vaky ny ady noho ny seza eo amin'ny samy manambonahitra mpanohana ny fitondrana. Taorin'ireny fanendrena ny mpikambana ny governemanta farany teo ireny dia nivoaka tao anatin'ny tambazotra serasera ity horonam-peo nataon'ny général Lilson René de Roland no sady governoran'ny faritra Sofia ity. Miresaka ny mbola nitazoman'ny filohan'ny repoblika ny général Serge Zoele ho secrétaire général miadidin'ny gendarmerie pirenena. Bonjour Ranabal, imo vice-président fa niresaka maro ny zavatra nifampiresahanay izy niaiky fa ny ankamaroan'olona rehetra niproposé anahy ho saigy fa agnisan'ny teniny de hoe misy olona goavana anankorozy izy ny somary mbola misakana hoe Zélé Serge plus haut gradé amin'ny gendarme sarotra nalana azy, Zélé Serge tsy mbola nisy défaut sarotra nalana azy de naveriko nandefasana message vocal izy omaly zao nataoko tamin'ny président. Monsieur le président, lazain'olona ny conseiller anao fa Serge plus haut gradé fa kanefa ny ministre de défense ny plus haut gradé amin'ny tafo koa nefa azony sorigny any. Lilson ngamba tsy mbola nisy défaut taminao indrindra monsieur le président ary nahavita lavitra no nataony Zélé Serge olo vao tonga ny maly zahay ny proposé azy mba tonga fotoagna andraisanay anjara satria mba nandray firenena iaraha-manana ty tolona iarahana naminao agnategna misy olo sasany vetivety kely na olona tsy nanintsy na ino lasa ministre lasa ino fa antena namony tegna ho zaho sarotra na zao na place fa hoenjagna izy ty zay nataoko azy. Tsy ela taorin'izay dia niparitaka tao anatin'ny tambazotra sosialy ihany koa ity fanehoan-kevitra ny sekretera général miadidin'ny gendarmerie pirenena teo aloha ity ny général Richard Ravalomanana. Milaza fa tsy tokony hanao tsindry amin'ny filoha pirenena Lilson. Nambarany fa isan'ny tifitra tamin'ny 7 febroary 2024 ary tsy manana fitondran-tena mendrika ny général Lilson. Tsy dia nahita fianarana tamin'ny école de guerre toa ny général Serge Zoele raha ny fanehoan-kevitra miparitaka anaty tambazotra an-tsany. Nanamarina ny fisiny ity vaovao ity ny fanehoan-kevitry ny solombavim-bahoaka Paul Bera Rasmanana Nairosy tao amin'ny tambazotra seraserany. Nisongadina tao anatin'ny fanehoan-kevitra ny fandavan'ny famohanan'ny resaka manokana sy ny fiainona resaka an-telefonina. Mipotra avokoa ny takona fenina ao anatin'ny fitondrana ankehitriny. Andrasana araka izany mety ho toy ny raharaha. Fa ataon'ny fanjakana tsinontsinona ny zon'ny antoko politika izay voafaritra ny lalam-panorenana ho ny miara-manonja androany aprofon'izany ireny sakatsakana sy raha matahora tao amin'ny antoko timma ireny sy asary ny ratsary ny Mateo Prince. Noporofon'ny miara-manonja androany fa ao anatin'ny fanarandalana tanteraka ny hetsika rehetra izay efa nataon'ny antoko tiako Madagasikara sy izay mbola ho atao. Azo sy andraikitry ny antoko politika ny manao tatitra mampafantatra ny fiainam-bahoaka fa indrindra manentana ny vahoaka hisoratra anarana anaty lisy-pifidianana.
sakatsakana trana nefa no mahazo ny antokotiko Madagasikara rehefa natanteraka izay azosy andraikitra voafaritra ny lalam-panorenana izay. Nanaja ny antokotiko Madagasikara tsakasy andava ny lalam-panorenana ny lalàna sy ireo fepetra-dalàna samihafa. Nandray anjara mavitrika izy tamin'ny fampatarana ny fiainam-bahoaka tahaka n'izao zavatra ataontsika izao, nanangana fandarina manokana isika ahafahana mifampitafa amin'ny vahoaka malagasy dia miresaka ny zavatra tokony fantatry ny vahoaka sy ny zavatra miafina amin'izay mety zavatra, satria le vahoaka dia tokony manana an'izay hoe zo mahafantatra ny vaovao zany ary resahany lalam-panorenana zany. Dia manao an'izany antokotiko Madagasikara. Manofa nampikambana ho aminy fa ovinona ny tsisy fanofanana nataony tiko Madagasikara ary mbola manentana ny pirenena izy mba handray anjara amin'ny fiainam-bahoaka sy ara-politika. Izao ataontsika izao mihitsiny hisoratra anarina ao anatin'ny lisam-pifidianana. Io ambaran'ilay andalana fahaefatra hoe devoir de sensibiliser les citoyens à participer à la vie publique et politique. Ahoana ny tenen'ny préfet, ahoana ny tenen'ny fitondram-panjakana fa hanakorotana ny timina ka hisakana an'le fanentanana nambaran'ny lalàna ve zany ny préfet de police sy ny rafitra izay manana fahefana eto Antananarivo sy ny manodidina. Mikasika ny hetsika izay ho ataon'ny antokotiko Madagasikara ho amin'ny zoma ho avy izao etsy amin'ny Magrobeorisika dia efa nilobava sady ny préfet n'Antananarivo fa tokony efa mitady toerana hafa hanatanterahina izany ny antokotimo. Nanamafy kosa nisy olo-mambahooka no sady filohan'ny vondrana parlementera timo androany fa etsika ampilaminana no atao haka tsy tokony ho volena korotana hafa indray. Fa zany tokony hoetin'ireo olona ireo sao dia sanatria ho iaty eo ny fanapahan-kevitra izay raisinareo no miteraka isin'ny korotana eto amin'ilay firenena sanatria fankalana amin'ny mahafilohan'ny vondrana parlementera sy olo-mambahooka voafidy teo amboribory-tany fahadimy filohan'ny vondrana parlementera tiako Madagasikara milaza aminareo tompon'andraikitra fa faniraisinay fepetra rehetra amin'ny fanandrify amin'ny fitandrona amin'ny filaminana mangataka aminareo mpitandro filaminana izay fa toerana privé io idirana io ary efa nanaovana izavatra tsy voalohany izay manao zavatra eo, tsy voalohany izay mikarakara etsika eo politika moa tsy politika fa teo an'izay nahazo alalana tamin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny atoko inona ny korotana teo fa ianareo no nitarika korotana teo tamin'ny alalan'ny fanirahana ny mpitandro filaminana tsy te hiady aminareo izay sady tsy mananganady izay tsy manao incitation à la haine zay tsy miteny anareo zay hoe ozongozo io filoam-pirenena sy ny rafitra mihitsy tsy izay mihitsy izay raha milaza amin'ny vahoaka hoe ajanona atsaro ny filazana fa ongano eny io ipitondra misy io fa isika mahandro fifidianana. Tsy mitsahatra ny manentana ny vahoaka isoratra anarana anaty lisam-pifidianana moa ny miara-manonja voaresaka ihany koa ny sosialy amin'ny ankapobeny sy ny ara-toekarena. Fananatitra taratasy fampafantarana teny anivon'ny prefektura n'Antananarivo moa androany any antokotiko Madagasikara mikasika io hetsika ho ataon'ny antoko etsy amin'ny Magrobeorisika ho amin'ny Oazoma ho avy izao io. Andrasana rapitso araka izany izay valiteniny avy eo anivon'ny prefet manoloana izany. Fa olona efatra treto no fantatra fanamony ainy ary miisa 196 ray alina na tokantrano ha miisa 34 no trabona vokatry ny fandalovany Rivotoza Fredy raha nitatitra navoaka ny BNGRC androany afaritra efatra no tena voakasika dia ny tao vatovavy fitofonany tsy moatsinanana ary amorony mania toeram-ponenana maro no rava tanteraka tao mananjary ary manodidina ny 770 ireo toerana dibo-drano fa misa 770 sy ray alina ireo olona voaterina findra toerana any amin'ny toerana fandraisana trabona. Fotodrafitra samaro ihany koa no nahitana fahasimbana toy ny kianja manara-penitra tao mananjary sy ny hôpitaly manara-penitra atao Fianaratsoa. Raha ny fampitambavao farany avy amin'ny meteo Madagasikara moa dia efa nivoaka an-dranomasina tamin'ny ora tolakandro teo ilay Rivotoza Fredy. Vaovao ny fampianarana kosa indray foana ny filazana voaray ny sekoly rehetra tamin'ny fampiantona ny fampianarana vokatry ny fandalovany Rivotoza Fredy teto amintsika omaly verina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manomboka rapitso ho an'ny sekoly mandrafitra ny foibe fitondram-paritry ny fanabeazam-pirenena na ny draina Analamanga Andomiaratina sy Manorandria Malala.
miverina manomboka rampitso ny fampianarana amin'ny ambaratonga rehetra eo ny avy ny farim-piadidi mpampianarana mandrafitra ny foibe fitondra-paritra ny fanabeazam-pirenena na ny drenina na lamanga fonaraka izany filazana voaran'ny sekoly rehetra malona ny fisiny ilay andro ratsy teto amintsika navokana izy ireo maly namoaka voaka ny noty ny fitanana tsoratra ny fivorian'ny komity fotony teteanivon'ny Cisco na Antananarivo renivohitra zay ny rahana nanapa-kevitra no mahakasika ny janonan'ny kory no iny rivo-12 iny satria voalazan'ny meteo fa hiditra omaly alina ilay rivo-12 ny dikany mba ho fiarovana ny ankizy dia nandray an'ireny fanapa-kevitra reny ny Cisco na Antananarivo renivohitra zay ao anatin'ny drenina na lamanga androany nefa nisy ny fiovana zany hoe foana ny rivo-12 teto amin'ny faritra na lamanga rehefa foana zany ny rivo-12 teto amin'ny faritra na lamanga dia ny foanana nanaraka n'izay koa iny noty zay natao tsika omaly iny fa afaka manatanteraka zany ny mpianatra ny journée des écoles satria ao anatin'ny fankalazana ny journée des écoles tsika amin'izao fotoana izao dia afaka manatanteraka mamonjy ny toeram-pianarany tsirairay avy na ny public zany na ny privé amin'ny niveau rehetrarehetra manomboka rapitso zany moa anatin'ny hoe misy ny mety mbola mianatra fa misy ihany koa ny manatanteraka na zany fankalazana ny journée des écoles izany anatin'ny fankalazana ny fety ny sekoly ny rehetra amin'izao fotoan'izao anomboka ny alatsinainy 17 febroary izao ny fialan-tsasatra hatramin'ny 3 martsa araka ny tety andro mpampianarana afaka manatanteraka ny ratrapage amin'ny fotoana ny sekoly rehetra ka ny taleny sekoly tsirairay no mandray fanapa-kevitra makasika izany Vavaony sosialy kosa indray mipaka tanteraka anaty volan'ny isa-tokantrano ny fahantrana amin'izao fotoana izao fa raha hidiny amin'ny firenena maniran-tany i Madagasikara tsy misy tsy mikakaiky ny rehetra manoloana ny tsy faiza mitantana ny mpitondra ka mampikorosofana ny fiainam-bahoaka tahaka izao fanadidinana nataon'ny ampanao gazety Ando Miaratina sy Manora Malala. Ny tombo 700 ny tany olona mantra na farahidiny hatramin'ny joroany izao fitondrana izao teo amin'ny 700 ny tany fahantrana teto Madagasikara ny taona 7 niakatra 7 zany tamin'ny 7 7 ny taona 20 ary efa mihoatra ny 20 ny taona 20 lasa teo Beno Veriasa sy tsy anasa ka manatomboisa ireo mpatory andalana sy tsy manan-kialofana tapidalaka lay ny akamaroany olona amin'izao fotoan'izao verihevitra mihitsy mitady izay ho arapaka isan'andro tsy maintsy mamorona asa ho an'ny tena manokana satria tsy mahavelona intsony karamaraisy ny isam-bolana ny fianarany ankizy ny fahasalamana tsy zarizary satria ny amenona ny kipy sisa ny maty-matesana ny asako zao manao fitaratra dia manao an'ity kiraro ty manao an'ireo fitaratra reo dia nenay ny nanyresaka sakafo ara zany dia fa sarotra be mitady azy amin'izao io zao zay mbola mahatsangana ohatra hoe mahangona vola sao rehefa tsisy vola miangona tsony hatramin'izao fa zara raha mahazo sakafo hoanina tena miaina kely mihitsy ny sakafo hoanina amin'izao efa mianaka zay no talozany anay 30 000 dia mahavita anay fa zao rehefa 50 000 zany miafy ara zany vary fotsiny dia resaka saribô dia loka matsinitsinitra kely io karaha manairay volana aloha dia tsy mahampy fa misy an'ilay ohatra hoe plus hoe akoatrany hoe misy sakafo atoandro dia iny zany nentinay anampinana azy fa taloha zany ohatrany hoe ao an-trano tsy dia miady fa amin'izao zany raha vao maniraka ankizy ianao dia tonga dia misy famaliana kely zany nday anao misy tsy fitokisana tsy mahatoky an'ilay olona irahana zany amin'ilay vidin-dravana zany efa miakatra zaho tsy maintsy manao fanampiny aloha dia fambolena fanampiny atao dia afaka miaina eo ihany tsy ampy fa tsisy azy fa tsy maintsy misy fanampiny zay fa tsy ampy raha voatra izay raha zaza velomboky dimy amby folo menada fa mbola anaky-efatra dimy zany sitsanao fa folo efa lasa le zavatra le folo nefa moramora ny namelomako azy sady nianatra mba nianatra daholo fa aty am'le anaky-efatra tena mafy be indraindray ara ila tsy indraindray ao anatin'ny ray volana ndray mandeha malafo ao anatin'ny tapa-bolana ndray mandeha malafo zany hoe arana nofatrano aho efa tsy mipetraka tety fa tany mpanjakana nipetrahako zany dia mba nahavita nampianatra azy zanako
fa raha nanofatrano a tsy voalohako nofatrano tsy ampy fa zany hoe madama mba mandeha mikarama manasa lamba any no le mbola misy anakiroa koa zany lehibe mbola tsy manambady de reo zany mba manampy miteny eo fa raha ny hoe fidiram-bola amin'io tsy mahavelona. Very fanambola velona ny malagasy mitapimasy tsy mahita izay fahoriam-bahoaka ny mpitondra fanjakana fa variana amin'ny rendrarendra sy ny haingo ambony tsikoko tompona ndraikitra feno manoloanjany izy ireo. Sahirana ny malagasy tena sahirana satria le programme an'le fitondrana mihitsy zany tokony amboariny satria tokony efa sosialim-bahoaka nefa tokony efa natao lara-pahamehana tamin'ny voalohany fa zao efa tara zao zalava metiketika amin'ny moany sosialim-bahoaka. Le sosialim-bahoaka zany a tena tena antony lehibe indrindra dia ny fananana asa. Raha mamorona asa maro ho an'ireo tanora reo indrindrandrindra le averina mihitsy ny agoary eny reny zao ohatra ny tanànana ambany tanàna eny zao ny asa teny amin'ny agoary daholo taloha ny nanao an'le zone France zany reny efa niena be dia manjary kely fidiram-bola le ankizy dia sahirana le vola aloha dia tsy ampy hitako amin'le hoe raha ohatra hoe mikarama ray alina ny ray mpianakaviana anankiray isan'andro ohatra man'le manao asa eny a ka raha telo mianaka fotsiny izy efa tsy ampy zay na sakafo. Potika tanteraka ny firenena ankehitriny malaza manan-karena maneran-tany kanefa ny ponina ao aminy farahidiny izany rehetra izany dia vokatry ny gabraraka ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra avokoa manilika ny tsy fahombiazana amin'ny loza voajanahary sy ny ady maneran-tany kanefa ny politika ampitan'ny tanàna mihitsy no tsy mahomby tsy voafeny resaka fiariana tsy voafaritra ny laharam-pamehana tsy misy mihitsy ny fahavononana hitantana ny firenena ka manao sorona ny vahoaka malagasy. Fa betsaka kokoa ny asa very noho ny asa ny forona teto amintsika tato anatin'ny 5 taona latsaka izao mivangongo amin'ny lalam-piofanana sarotra hitadiavana asa ny ankamaroan'ny tanora na koa tsy mifanaraka amin'ny fianarana natao ny asa misy betsaka noho izany ireo miasa mba ho velona sy sana mamorona asa tsy ara-dalàna ihany koa. Ravo Razafimaina sy Toky Ramala. Tanora ray amin'ny 5 nanaovana fanadihadiana no mora nahita asa teto an-drenivohitra. Asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony anefa izany fa mionona fotsiny mandray karama isam-bolana. Ho an'ny hafa ny safidy asa tsy mitaky diplôma asaingy manaraka ireo fepetra napetraky ny mpampiasa. Sarotsarotra aloha mitady asa misy tsy dia ahitana raha ohatra ny aloha izy io mitady asa fa tsy sarotra be amiko le mitady asa. Dia mifidifidy be le patron amin'izao. Misy ohatra ny hoe arakaraka mibika mba hoe iasanao izay anao zany zao voaray fa raha hoe malotoloto dia tsy voaray mihitsy. Na zao resaka hôtely ny nataoko dia izay ihany. Indray aloha raha anahy manokana aloha dia tsy dia hoe mitaky be fa resaka karapanondro fotsiny izay ny no ataoko dia dosia fotsiny fa izy tsy mitaky diplôma rehefa miasa. Ny amin'ny resaka asa zany zao dia tena manahirana be mihitsy le mitady asa satria le tena asa zany tsika tsy dia misy dia ny hoavin'ny tanora mianatra ny tanora nefa le hoaviny amin'le asa tena tsy ampy mihitsy zany. Misy fiantraikany ihany moa le karamafarana ambany kely nefa ny vidim-piainana miakatra be dia tsy ampy mihitsy le izy amin'le karama. Mbola tsy maro sarosarotra aloha ny eto amintsika. Ny olona koa tsy mandray an'ilay ankizy le hoe voanomboka hiasa mihitsy fa rehefa manana expérience daholo ny raisan-jareo dia sarosarotra kely no ahitana asa hoe ho an'ny tanora vao misandratra. Any anaty asa aloha mila expérience mazava ho azy ny nanana expérience fa ho an'ity mpivarotra mandehandeha ity naleo ny mampiasa vola midra ny isam-bolana ary mamerina izany araka ny vola midra toy izay mitady asa. Petraka atao alanadany reny atao zay dia tsisy asa atao dia lasa ninaka ty. Ilo misy dia zay natao fa mbola tsisy akoatr'izay. Mampiasa vola makaversy moa rehefa tralina dia miala alaina ao anatin'ny isam-borona dia rehefa moty zay valeo volan'olona ny andramo mampiasaina isam-bolana mamerina volan'olona. Manana tanora betsaka i Madagasikara saingy ambanin-javatra ny fianarana ho any ankamaroany na ihany koa mirona amin'ny lalam-piofanana iray efa tsy misy aza betsaka ny tenany intsony ka mirenireny rehefa mahavita fianarana. Eo ihany koa tsy fahampianentomana ireo ray aman-dreny ampianatra ny zanany intsony vao afaka bakalorea.
tsy ny 20 taona ihany satria manomboka any amin'ny 9 koa ka hatrany amin'ny 9 taona ireo zany no ataontsika hoe sokajy taona ny olona navita fianarana no amin'ny ataontsika hoe sokajy licence izay sokajy master mbola azo lazaina reo misy mahatratra an'izay ny tsy fisiany miasa dia na voalohany akamony le ankizy mikaroka na ny faharoa an'izay araky nylazaiko teo hoe any amin'ny lalam-piofanana zay tsy mifandray amin'ilay fivoaran'ilay teknôlôjia anefany hiazakazandreo le sekoly ambony na ny anjery manontolo tsy miankina amin'ny fanjakandreo mampianatra ny zavatra eo rehefa tonga amin'izay fotoana zany ka hoe mivoaka ireo mpianatra reo dia lasa na izy mahita asa hafa zay tsy mifanaraka amin'ny asa nataony na izy tena tsy miasa mihitsy. Sarotra mitady asa eto Madagasikara amin'izao tsy hita taratra ny fandraisana ny fanjakana andraikitra natsarany ity sehatra ity ho andreo miasa nefa zara raha mahavelona ny karama isam-bolana noho ny alafosany vidin'entana raha tsy izany ampanantenana tsy misy toy ny karama farany ambany 5,000 soretsy ariary izay mbola betsaka ny mpiasa mikarama latsika izany amin'izao 7:22 izao. Vaovao ny kolotsaina kosa indray anankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tenindreny Madagasikara noho ny tsy fandrosoana raha toe-karena eto amintsika nefa tsy mivoatra ihany koa ny teny malagasy ary tsy afaka isy ampiasa eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena raha tsy misy fahavononana avy amin'ny mpitondra fanjakana ny anarana ny Madagasikara. Ravorazafy Maina sy Tokira Mala. Misy fifandraisany goavana ny sehatry ny fampandrosoana sy ny tenindreny miankina amin'ny fahavononana rehetra ihany koa anefa ny ampahafantatra ny teny malagasy amin'ireo vahiny sy ny ivelany Madagasikara. Ny teny gasy, teny malagasy raha mijery ny bolatany tsika moa zany dia mizara hoe ila bolatany atsimo na avara sanandrefa nanatsinanana ny bolatany dia singa ray ao anatin'izay ila bolatany zay misy a Madagasikara dia raha ny tanjaky ny toe-karetsika dia afotsika refesina fa mbola marefo noho izany na nitoe-bolatsika aza mbola tsy hita akory iny anivon'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny ka mifananatsika toe-karena matanjaka no ahafahatsika mandresy lahatra ny manodidina itsika hampiasatsika sy hanehoantsika ny maha izy antsika ka mandrakandroany aloha zany raha ny farefona eo amin'ny sehatry ny tanjakana toe-karena dia marefo tahako izay koa ny teny gasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ny fanakalozana hany ka raha misy vahiny tonga eto dia isika miezaka miazakazaka mianatra teny vahiny handray azy fa raha ny tokony ilay vahiny avy any velona no miezaka mianatra ny tenitsika satria ivahiny eto amintsika. Manan-karena isika raha fahamaron'ny teny malagasy nojerena nampahafantarina izany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tenindreny loha hevitra no safidiana moa ny fanabeazana maro teny antoka ampivoarana ny fanabeazana. Ny teny malagasy na dia atao hoe teny tokana aza dia misy endrika maro a ny sehoany ho an'ny foko tsirairay. Misy ny miadam-piteny ohatra ny merina atsimo, misy ny manapa-teny ohatra ny any amin'ny faritra atsimo Madagasikara ary misy kosa ny maka malefaka ho an'ny faritra voany atsimo. Izany nefa dia milaza fa teny malagasy ihany izay olazay na dia misy aza izay endrik'izay ohatra fotsiny hoenantsika ny eto anivotany dia milaza hoe olona zany hoe manapaka ny ona orinan'ny teny hoe olona fa ny betsileo kosa dia manary ny olona ka milazany hoe ona fa ny tandroy kosa dia miventy hoe olo nanapaka ny na inona na inona nefa ilazana dia mahadika sy mahalaza ny hevitra ilazana hoe olona izay fa samy hafa amin'ny fanononana izay ho an'ny sehatry ny mpanakanto dia milalao teny sy soratra dia azoko ambara fa manana ny anjara toerana izy ary miezaka miaina sy mampiaina izay mamalagasy ny tampotranoizay fa raha eo amin'ny raha-raha-mpanjakana kosa dia mbola maray roa ary tsy azo anomesatsiny satria zao lalam-panorenantsika mihitsy ny manambara fa reto ny teny ampiasaina ho an'ny firenena iray dia ao anatiny ny teny frantsay ao anatiny ny teny malagasy.
Fanankalazaina androany ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny skotisma andro naterahan'ny mpanorona ity fikambanana ity ihany koa ny andron'ny 12 febroary ho an'ny skoto teto Analamanga dia tetsy amin'ny parvisy Analakely no hananamarian'izy ireo izany. Asin'Andria Malala sy Andry Rakoto Malala. Niavaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny skotisma ho an'ny tilifaritany Analamanga foany. Ny fantoka betsaka tamin'ny asa fanampiana ny mpiarabelona izy ireo. Ny atao hoe journée mondiale ny scoutisme, antsoina ihany koa hoe journée du fondateur, journée de la pensée. Inona moa zany? Androany no tsingerenan'ny taonan'ny bataille poël ilaina nangana ny scoutisme. Dia zava-dehibe loatra ho an'ny scout rehetra maneran-tany ny andro androany satria andro fanovozana fanavaozana indray ny maha-scout ny tsiraray. Raha tsy ahivina dia ny latsinainy sy ny talata teo dia niofana teo anivon'ny vondrom-pamonjy vonina sapeur-pompier tsara lalàna izahay. Ary androany no fanokanana fomba ofisialy anazy ireo. Ilay fanokanana dia tena hoe fanolorana brevet, fanolorana certificat ary ihany koa fitsofan-dranana izy ireo. Tena mila tsofina rano izy ireo satria hiasa eny anivon'ny fiarahamonina andray anjara amin'ireny vonina mahazo n'Antananarivo ireny ary ny tanjonay dia mba ho maty ihany izay ao anatin'ny famonjena vonina mba ho ratsa mangaika ny sapeur-pompier tsara lalàna izay ny vinafaritany. 20 ireo ankizy nahazo fanofanana fototra amin'izao vonjovona izao ary tanjona ny anamafy izany fahaizana izay mba hidirana amin'ny sehatry ny matianina. Amaranantsika ny fampalalambavao ary ny maresaka iraisam-pirenena miena ny vokatra sy ny fampiasan-drano any Eropa noho ny ahitany mivaivay any an-toerana amin'izao fotoana izao. Isan'ny mizaka izany mivantana ny any Italia ka maniry ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hitady vahaolana ao amin'izany maro ny vokatra tsy atirany indrindra ny mipaka isan-tokantrano. Avitra solon-lehibe sy manofo Andria Malala. Aty amin'ny volana febroary toy izao hita amin'ny sary izao ny ahitany any amin'ny faritra maro ao Eropa. Ho an'ny Frantsa izao dia tsy misy orana mihitsy tao anatin'ny iray volana. Toetrandro tsy fahita tao anatin'ny fotoanan'ny ririnina. Nilatsaka ambany be ihany koa ny ahavon'ny lac de Garda ao Italia. Tsy eo amin'ireo firenena lehibe roa ireo ihany fa saika manerana ny Eropa iray manontolo mihitsy no ahitana ity ahitany ity. Maro araka izany ny vokatra tsy aterany eo amin'ny lafim-piainana indrindra ny eo amin'ny resaka fambolena. Misedra olana amin'izany ny ao Eropa, ny lazy André Toretti, tompon'andraikitra ao amin'ny European Observatory momba ny ahitany, fa voahery taona lasa izay no nisy ahitany mahery vaika ary iray hafa ihany koa tamin'ny taona 2012. Hoenjana araka izany ny fiatrena izany oninambarany. Mizaka ny tseranaina amin'izany ny faritra rehetra mananika ny Italia. Ho an'ny ao avaratra ity firenena ity dia niena avokoa ny famokarana ka mbola atahorana iamafy izany ao anatin'ny herinandro avy. Voatery manena ny fanjifana araka izany ny isan-tokantrano ho fitsitsiana izay vokatra eo ampelantanana. Mitady hevitra amin'ny fanodinana sy fitsitsiana rano araka izany ny any an-toerana. Tsy mitsahatra mitady vahaolana araka izany ny ao Eropa andresena ity ahitany ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro ity izay efa miatraika manerana izao tontolo izao ihany koa. Dia ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy anoetiko nanakatonana indray ny fampalalambavao tamin'ity androany ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra moa dia ny fandarana ona marina ny Global News ary ny fandarana Sahila zao no arahinao avy hatrany. Aorian'izao fampalalambavao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Jeux de jumelage ny tena kosa mametraka ny manam-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.